SDM ary Fondation Catholique de Madagascar. Ny antony zany iny moa zany association taloha tamin'izany latsaka fidiana filoham-pirenena no nifangatan'le olona rehetra na base dia sady hitany koa zany hoe tokony natao parti politique amin'izay ilay izy. Efa ohatrohatra zao ny fifidianana tanàna mety amin'ny kandidana fifidianana tanàna amin'ny mahaparty azy dia angamba ny izay no isan'ny zavatra voalohany hanotritra candidat zay amin'ny ben'ny tanàna sy régional io zany dia hiezaka hitady izay vahaolana rehetra vahaolana amin'ny lafiny politika zany hoe anampy zany ny hiezaka izay efa misy amin'izao fotoana izao indrindra ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fahamahana olana ny vahoaka dia eo anatin'izay koa zany ny olana ara-politika. Tena tena mbola olana ny SDM satria tsika vo anatin'ny vola fitsiny tsangana ny tena fitondram-panjakana ao anatin'le fotoana mbola anaovana réalisation élaboration des projets dia mbola tsapy hoe mbola le tara azo tanan'le crise rehetra diavin'ny firenena zany mbola tsy voavahatra amin'izao fa eo ampahamana azy tsikelikely. Ny fampivanam-pirenena zany dia ilaina fa ny fomba hitondrana azy zany mila dinihana tsara le domaine de définition mihitsy ny hoe iza daholo ny entité tokony ho ampihavanina manahoana ny fomba fampihavanana an'ireo entité tsirairay avy ireo dia eo zany no somary mila mampitandrana satria ny mpanao politika tsy kely lalana zany satria samy mitady mitombotrony tsirairay avy dia mety misy ny voy hoe manao transition vaovao lasa misy zavatra vaovao vetivety sy any tokony ho lalana fa raha ny fijeriny azy manokana ny fampihavanam-pirenena dia fampihavanana ny olona rehetra amin'ny sehatra misy azy tsirairay avy. Ohatra hoe ny mpandrahara dia mijanona mpandrahara, ny mpanao politika mijanona mpanao politika, ny mpitondra mitondra fa izay zavatra rehetra tsy mitovy izay no mihavana fa tsy hoe tsy voatery tsika hanova zavatra vaovao. Io moa zany misy ny rafitra efa napetraka hoe ny FFM nadraikitra ny fampihavanam-pirenena fa io koa ny ray aman-dreny aram-panahy eo ny fitondram-panjakana everika fa ny tsirairay avy amin'ireo samy tokony andraikitra dia samy tokony handrindra ny fandrindrana an'izay rehetra zay. Ny eritreritranao hoe mety rovina ny tokony atomboka izay fampihavanam-pirenena tokony faran'zaingana aloha zay fa araka ny teniko teo hoe mila atao tsara aloha ny domaine de définition hoe iza daholo ny tokony ampihavanana manahoana ny fomba hitondrana an'ilay fampihavanana.